mana iaona amin'Andriamanitra ao fandaharana zay arahantsika amin'izao fotoana zao laharana fa 720 zany tsika izao efa maro zay teny rehetra voambary zay isaorana ny tompo fa izy no efa nanome ny teny ary izy niasa tamin'ny alalan'ireny teny reny ho antsika tsirairay avy voasoratra fa ny teny zay nomeny tsindrimandrin'Andriamanitra tsindrimandry fanamasina dia nahasoa ho fampianarana ho fandresen-dahatra ho fitezana amin'ny fahamarinana ho fantsiana zay diso ho fampianarana mba ho tanteraka ny olom-boafidin'Andriamanitra ho vonona amin'ny asa tsara rehetra dia natsony tompontsika hanao asa ozy izy asa zay fanomaniny raha teo mba handehanantsika eo aminy mba hahafahana manao an'izay asa zay dia homeny ny tenitsika mba ho voavolavola ho voavoatra ho voaforona araky ny itiavany azy ka dia isaorana azy ny teny rehetra efa nomeny hatramin'izay dia miaraba antsika tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo zay lohan'ny fiangonana lay mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo miaraba antsika amin'izao fotoana izao volana Desambra 17 ny tompo ikasika antsika tsirairay avy indray fanamasina iteny ary ikasika antsika mba hazoantsika zay tiany tompo ambara indray amelombelona ny fanahintsika ary ampaharitra antsika mandra-piveriny Jesosy eny amin'ny raonlanitra androantsika dia indray teny eo amin'ny Romanina toko faha 12 Romanina toko faha 12 andininy fa 12 teny tsotra ihany dia zao mifalia amin'ny fanantenana Romanina toko faha 12 andininy faha 12 mifalia amin'ny fanantenana ny zanak'Andriamanitra ny nateraka indray fiangonan'i Jesosy Kristy ny fofombadin'i Jesosy Kristy dia izany ny tena manana fanantenana be indrindra ary manana fanantenana azo antoka 100 isan-jato raha eto an-tany tia nampaherezana antsika tsirairay avy zao teny zao amporosiana ampiorenana antsika isika tsy naman'izay miembotra ho amin'ny fahaverezana ho amin'ny fahaverezany fanahy fa tsika namana izay mino ho amin'ny famonjena ary io fanantenana io mila mipetraka tsara eo amin'ny tsirairay avy manantena inona manantena n'iza raha zao vanim-potoana iainantsika izao dia hitantsika fa vaninandro sarotra zao vaninandro mafy ary mabe ady Paoly miteny any amin'ny Timoty any hoe aoko fantatra ao izy fa any amparany any dia isy andro mahory any amparany any dia isy andro mahory dia tantarainy hoe inona ny fisehony zay andro mahory zay dia voalaza hoe ny olona ho tia tena ho tia vola ho mpandoka tena ho mpanontony fo tsy misaotra tsy manaty zay masina tia fafinaretana mihoatra noho ny fitiavana an'Andriamanitra tsy manora isireny manana ny toe-panaraka an'Andriamanitra nefa mandany heriny dia zany rehetrarehetra zany dia hitantsika zany amin'izao vaninandro iainantsika izao tsy misy tsony ny sotoavana tsy misy tsony ny fifanajana tsy misy tsony ny fahamarinana sy fifampitsinjovana eo amin'ny fiarahamonina fa to samy makao azy to samy mijery zay anazy ary tsy misy fitiavana tsy eo mintsony le fitiavana fa misy alahelo misy fahasiahana misy fahasorenana misy fiandrasana kendry-totoana misy fitiavatena ary tsy misy fitsinjovana dia ny akamaroan'ny olona amin'izao fotoana dia maro ny kivy raha eto Madagasikara manokana maro ny ao anatin'ny fahaverezan-kevitra hoe ahoana ny hafaran'ny fiainany ahoana no toyan'ny fiainana dia mametraka fanahina mametraka tahotra mametraka fisalasalana ao anaty ao ny amin'ny sokajim-piainany maro isan-karazany satria to tsy hitany tsony zay miratra tsy hitany tsony zay mamiratra tsy hitany tsony zay mazava amin'ny ao aoriana fa ho an'ny zanak'Andriamanitra ho an'ny zanak'Andriamanitra dia zao ny voalaza hoe mifalia amin'ny fanantenana ny fanjakan'Andriamanitra dia tsaroa fa fanjakan'ny fifaliana mila fantaritsika izay marina fa be ny ady ny fitsapana ny fanenjehana ny olana zay tsy maintsy zetrana Jesosy Kristy raha teo dia efa niteny hoe eto amin'izao tontolo zao no ahitanareo fahoriana nefa matoki fa izao efa naresy izao tontolo zao Jesosy Kristy dia milaza fa ho alan'ny olona rehetra nareo noho ny anarako Jesosy Kristy dia milaza fa sambatra nareo raha enjehana sy aratsiana sy hitenenany olona teny ratsy rehetra amelezany anareo noho ny teniko
paoly koa dia milaza any amin'ny epistiliny any hoe zay teo velona araka ny toe-panaraka an'andriamanitra dia tsy maintsy hoenjehana. Ny apôstôly hoe rehefa nitory dia ozy hoe amin'ny fahoriana lehibe no hidirana fanjaka ny lanitra fa izao ny fahamarinana nefa dia izao manana fifaliana ny zanak'andriamanitra, manana fifaliana tsy hay tononona, tsy hay leferina, tsy hay toerina ary tsy mety ritra. Manana an'izany ve aho? Manana an'izany ve ianao? Fa zay no ambarany tenin'andriamanitra hoe mifalia amin'ny fanantenana. Fanjakan'andriamanitra voalaza any amin'ny Romanina 7:10 tsy amin'ny fihinanana, tsy amin'ny fisotroana, fa amin'ny fahamarinana sy ny fifaliana, fiadanana, vokatry ny fanamasina. Romanina 4:10 milaza zay a, dia ao amin'ny Galatiana 5:5 dia milaza ihany koa hoe fa ny vokatry ny fanahy kosa dia misy hoe fitiavana, misy hoe fifaliana. Izany hoe ny zanak'Andriamanitra dia mifaly. Mifaly amin'inona? Mifaly amin'ny fanantenana. Fanantenana ny amin'inona? Voalohany indrindra, ny fanantenana voalohany indrindra dia izao ny iverenan'i Jesosy eny amin'ny rano lanitra akatsika. Na hoelo io na hoaingana, tsy maintsy tonga io. Tsy maintsy ho avy io, tsy misy mahatohatra an'io, tsy misy mahasakana an'io. Voasoratra ny Isaia ihany hoe miasa ka iza ny mahasakana. Efa fikasan'Andriamanitra io, efa programan'Andriamanitra io noho izany rehefa izy nametraka an'izay tsy misy mahatohitra, tsy misy mahasakana an'io. Ary ny fiainantsika eto amin'izao tontolo izao, ny zava-misy eto amin'ny fiarahamonina, eto amin'ny firenena dia hita fa efa mihamizotra ho amin'izany fiverenan'i Jesosy Kristy zany. Satria efa hitan'ny olona fa tsisy fanantenana tena azo antoka ntsony raha ny zavatra etao tany, tsisy fanantenana tena iorina aritra mandrakizay raha ny zavatra etao tany, fa ny zanak'Andriamanitra izazy mitory aminao zao dia manambara aminao fa mbola misy ny fanantenana. Ianao zay reraka, ianao zay kivy, ianao zay malahelo, ianao zay verevitra, ianao zay mamoy fo, ianao zay matahotra sy manany amin'ny hoavy, ny lazaiko anao androany dia misy fanantenana ho anao. Fanantenana maimpoana, fanantenana azo antoka ary fanantenana tsy mampamenatra. Satria ny voalohany indrindra dia izao ho avy Jesosy aka ny fiangonana. Io fiverenan'i Jesosy io dia voabara fa fanafahana antsika. Satria amin'izao fotoana antsika dia misento. Raha isika nkeny Romanina 5:9, Romanina 5:9 andininy fa 7:10. Fa izao zavatra ary rehetra zao dia samy maniry fatratra ka miandry ny fampisehoana ireo zanak'Andriamanitra. Fa izao zavatra ary rehetra zao dia nampanekeny ho zava-poana, nefa tsy noho ny sitrapony fa noho izay nampaneky azy, sady nahazo fanantenana koa izy. Fa izao zavatra ary rehetra zao dia ho fitsorana amin'ny fahandevozana dia ny fahalovana ho amin'ny fahafahana izay momba ny voninahitra ireo zanak'Andriamanitra. Fa fantatsika fa izao zavatra ary rehetra zao dia miara-misento sy miara-marary toy izay efa hiteraka matraka ankehitriny. Ary zany ihany fa isika koa na dia manana ny voaloam-bokatry ny fanahy aza, eny isika aza dia misento atao anatsika miandry ny fananganananaka dia ny fanavotana ny tenantsika. Fa fanantenana no namonjenantsika, nefa ny fanantenana hita dia tsy mba fanantenana intsony. Fa ahoana mbola hanantenan'ny olona izay efa hitany? Fa raha isika manantena izay tsy mbola hitantsika dia miandry amin'ny faharetana. Fanantenana ho avy Jesosy eny amin'ny rano lanitra, analanao amin'ity tenany nofo, tenany fanandevozana zay mbola nandova ota, zay mbola natiora amin'ny fahotana noho ny fahotana nataony Adamaseva. Marina fa voasoratra hoe raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy, ampanahy. Fa ity tenantsika ity mbola hovainy indray mpimaso ty ozy ny voasoratra any amin'ny Korintianina. Rehefa mitsoka ny tropetra ny anjely dia ozy hoe hovainy indray mpimaso tsika, hiova indray mpimaso tsika, hiovitsika hitovy endrika amin'i Jesosy Kristy, hiara-hiakatra eny amin'ny rano lanitra. Tsy ho ela intsony zany fotoana zany, fa ho avy zany amin'ny fotoana zay voatendry ny tompo. Dia izay fanantenana voalohany indrindra hoe firy taona ny ainako eto, mandritra ny hafirina ny ainako eto, tsisy ampanahy, tsisy ampatahotra, tsisy ampalahelo. Raha malahelo dia vetivety monja, fa mieritreritra n'ilay zavatra ho avy, ny fiverenan'i Jesosy eny amin'ny rano lanitra, aka ny fiangonana, ho afaka amin'ny sento, ho afaka amin'ny alahelo, ho afaka amin'ny aretina, ho afaka amin'ny ranomaso, ho afaka amin'ny ady, ho afaka amin'ny herisetra, ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra sy ny herisetra sy ny tsy fitiavana rehetra, fa ho avy Jesosy dia handray ny fiangonana. Moa anisan'izany va izaho? Moa anisan'izany ve ianao? Fa izay ny tena zavatra be tia natoriana eto amin'ity miomana amin'ny aonan'Andriamanitra ao ity.
tsy nitaonantsika amina toko-pivavahana na amtoeram-pivavahana tsy nitaonantsika ho am resaka asa kory ary fa tena ilaina aloha ny miasa ho an'ny tompo fa nitaonantsika mihitsy hoe ao am Jesosy fa ao le fanantenana arak'le voasoratra teo manasanao mihitsy amerina maky an'iny any am Romana any am Lioka toko 10 rehefa avy nytory teny ny mpianatra de faly mihitsy zareo hoe mpampianatro na ny fanamasina raha baikonay didinay de manaiky de ozy Jesosy hoe aza mifaly an'zany aza mifaly hoe manaiky anareo ny fanahy fa mifalifa voasoratra ny an-danitra ny anarana zay tena zava-dehibe zany tenin' Jesosy zany Lioka toko 10 andininy 20 kanefa aza mifaly anareo satria manaiky anareo ny fanahy fa mifaly satria voasoratra ny an-danitra ny anaranareo ray aman-dreny malala zoky zandry zay rehetra mandre izao teny zao ny fanantenana ambony indrindra lazaiko anao de zany hoe fiverenan'i Jesosy akanao zany ny fanantenana ambony indrindra de raha voasoratra ny an-danitra ny anaranao dia ho faly ho sambatra mandrakizay ianao satria voasoratra ny an-danitra ny anarana raha sanatria tsy voasoratra ny anarana ny tena loza ny tena fahoriana tena fampijaliana mandrakizay satria tsy isan'ireo olombonjena tsy isan'ireo olona nandray ny famonjena tsy isan'ireo olona nazo ny famelan-keloka noho ny fibebahana sy noho ny fahasoavan'Andriamanitra noho ny rahan Jesosy manadio azy fa ho an zay manana an Jesosy Kristy izany ny tena manana fifaliana indrindra tsy fifaliana noho ny zavatra eto tany marina fa be da be ny zavatra mety mitondra fifaliana ho anao fa ny tena mitondra fifaliana anao de le fanahy masina ao anaty zay napetraky tompo ho tompo kase na nisy tompo kase atsika ary santatry ny ho avy rehetra de io fanahy masina io vokatry ny fanahy dia fifaliana ny amin'ny fanantenana Salamo 2:7 de ozy izy hoe nahoana no mitanondrika atao anatiko ianao ry fanahiko nahoana no mitoloko ianao Salamo 3:7 de milaza an'izay ko nahoana no mitanondrika nahoana no mitoloko toatra ny olona zay tsy manana fanantenana fa manantenan'Andriamanitra ianao ozy izy zay ny voasoratra manantenan'Andriamanitra fa mbola idera azy ihany Salamo 2:7 nahoana no mitanondrika ianao ry fanahiko ary nahoana no mitoloko atao anatiko ianao manantenan'Andriamanitra fa mbola idera azy ihany aho izy no famonjena ny tavako sady Andriamanitra de mamaky koa anao Isaia Salamo 3:7 nahoana no mitanondrika ianao ry fanahiko ary nahoana no mitoloko atao anatiko ianao manantenan'Andriamanitra fa mbola idera azy ihany aho izy no famonjena ny tavako sady Andriamanitra azo antoka i Jesosy Kristy io raha nisy narary nosotraniny raha nisy maty natsangany tamin'ny maty raha nisy nona novokisany raha nisy jamba nampahiratiny raha nisy nalemy natsangany raha nisy kilemaina de nataony nitsambikimbikiny raha nisy natopatopany alondrano sy ny tafiotra sy ny rivo mahery teny voandrano tao anaty lakana tao anaty sambo ary efo safotra mihitsy ho faty fa ny teny indray monja ny tompo hoe mangina mitsara de nitsahatra zany raha misy tao anatin'ny fahasahiranana sy tao anatin'ny olana dia tsy navelan'ny tompo irery tsy mamelanao irery koa ny tompo androany tsy mamelanao irery Jesosy androany mety mbola ankorain'ny olona ianao manoloana ny ady sy ny fitsapana mety mbola esoeson'olona ianao no ny fanarahanao an Jesosy fa zao nolazaiko anao tsy tapitra androany ny fiainanao tsy tapitra hatreo ny fiainanao fa mbola misy ny tsara lavitra mbola anapitsika an'izany Petera 2 toko 4 de zao ny voasoratra andininy 13 kanefa isika araka ny teny fikasany dia manantena lanitra vaovao sy tany vaovao izay toerany fahamarinana aleloia tsy anganongano ty resahana aminao ty tsy nofinofo ty resahana aminao ty fa zavatra tena misy zavatra tena ho avy de izany hoe lanitra vaovao tany vaovao zay toerany fahamarinana iza ny olona ho avy ao iza ny olona oninao iza olona ny andovan'io ny olona zay nidiovin' Jesosy tamin'ny rany ny olona zay nibebaka niala tamin'ny fahotany ny olona zay nanaiky ny famonjeny Jesosy Kristy ary tsy niaroaro tamin'ny fahotany tsy tia zao tontolo zao tsy nakamamy zao tontolo zao fa nafoy ny zavatra rehetra nafoy ny nofo nafoy ny fahotany ary nanaiky ny fanjakan'i Jesosy Kristy ao anatiny hatramin'ny farany de ozy izy hoe tsika zay manantena de mila faharetana mifaly amin'ny fanantenana zao voasoratra ato amin'ny Petera ihany koa voalohany toko voalohany izany ozy izy ny ravoravonareo na de ampahilelovina vetivety azy ianareo raha tsy maintsy isy zany
petera voalohany toko voalohany andin'ny fahenina izany no iravoravonareo na dia ampahalaelovina vetivety ankehitriny amin'ny fankapanahy maro samihafa azy ianareo raha tsy maintsy isy zany tsy maintsy misy ny fanenjehana tsy maintsy misy ny fahoriana tsy maintsy misy ny ady tsy maintsy misy ny fizahn-toetra mba hitanao hoe manahoana tokoa ny fonao manahoana tokoa ny toe-panahinao vonina ho an' Jesosy tokoa ve dia tsapain'ny tompontsika misy ny fizahn-toetra misy ny fankapanahy tia no tsapaina hoe aiza ho aiza ny fitiavanao azy aiza ho aiza ny faharetanao aminy aiza ho aiza ny fijoroanao ho amin'ilay tenin'Andriamanitra dia sedrainy sika mba ho isan'le hiditra ao amin'ny fanjakan'ny lanitra rehefa tonga ny fotoana dia ozy izy hoe mba ho hita ho fideranana sy voninahitra ary fankalazana ny fizahn-toetra ny finoanareo izay tsara lavitra noho ny volamena mety ho simba na dia voazahn-toetra tamin'ny afo azy dia amin'ny isehoany Jesosy Kristy dia ozy izy hoe ny famonjena zay naseho antsika dia zao miakatra kely eny ambonitsika amin'ny 7 hoe isaorana ny Andriamanitra arain' Jesosy Kristy tompontsika izay niteraka antsika indray araka ny haben'ny famindrapony ho amin'ny fanantenana velona zany ny zanak'Andriamanitra ny olona tetany ny olona manana an' Jesosy ny tena manana fanantenana velona ary azo antoka ny velan'i Jesosy dia lazaiko anao fa tsy izy Jesosy dia niteny mihitsy amin'ny Jaona 7:10 efa fantatrao raha teo zany izao no lalana sy fahamarinana ary fiainana tsy misy makany amin'ray efa tsy amin'ny lalaka ho anao zanak'Andriamanitra ho antsika tsirairay avy fanantenana velona ny antsika ny velona ny mpamonjy antsika izany no iravoravoantsika satria manana fanantenana velontsika tamin'ny tsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty dia inona no azontsika lova tsy mety loha tsy misy loto tsy mety levona voatahiry any an-danitra ho antsika izay arovan'Andriamanitra amin'ny finoana ho amin'ny famonjena efa vonona seho any aparany mahereza tompoko miazaka za mandrakariva aza miraviravy tanana aoka hatanjaka ny lohalika malemy aoka hatanjaka ny tanana miraviravy aoka hitraka hijoro dia andeha hiazakazaka androso izarao amin'olona fa misy fanantenana raha amin'ity fiainan'ity any anantenantsika an' Jesosy dia overitsika mahatry indrindritsika fa mifanantenantsika dia mihoatra miala ao amin'ny aorianany fahafatesany amaranako azy dia misy tenin'Andriamanitra koa amin'ny Filipianina tenin'Andriamanitra ihany koa amin'ny Filipianina dia milaza hoe ny fanjakantsika dia avy any ambony avy any ny andrasantsika mpamonjy Jesosy Kristy izay anova ny tena ny fieritreretenantsika ho amin'ny voninahiny Filipianina 4:20 fa ny fanjakantsika dia any an-danitra ary avy any koa ny andrasantsika mpamonjy dia Jesosy Kristy tompo izay anova ny tena ny fieritreretenantsika hitovy endrika amin'ny tena ny voninahiny araka ny fiasan'ny heriny izay aizany ampanaiky ny zavatra rehetra ho azy haleloia raha misy fanantenana ao anatinao ny amin'ny fiainanao avy ny amin'ny fiverenan'i Jesosy ny amin'ny fampakarana anao ny amin'ny lanitra vaovao tany vaovao Jerosalema vaovao fiverenan'i Jesosy rehetrarehetra tsisy ampananao intsony ny etao tany izay no natonga na anambarany amin'ny ho avy anambarany ny famonjena ny famotsorana ny fanovotana antsika rehefa ho avy Jesosy eny amin'irao ny lanitra rehefa zay ny miorina ao anatinao tsisy atahoranao intsony etao tany tsisy ampanahanao intsony etao tany tsisy akivy anao intsony etao tany tsisy aresy anao intsony etao tany satria fantatrao fa velona mpanavitra anao raha mbola misy koa ny farany ny voasoratra dia tsy ho foana ny fanantenako androany averina le izy fanantenana velona satria maty Jesosy dia nitsangana tamin'ny maty ary rehefa nitsangana tamin'ny maty izy velona mandrakizay velona ihany koa tsika mandalotsika eto miserantsika eto fa izao miandry an'ilay ho avintsika lay mpanjaka mpanjaka lay tompony tompo lay fofombaditsika dia Jesosy Kristy lay mpapakatra atsika itsika ny fofombadiny dia hiara-hiakatra tsika eny amin'irao ny lanitra anana lanitra vaovao tany vaovao fanjakana anjakan'i Jesosy Kristy aoka hifaly amin'izany ianao aoka hiorina amin'izany ianao aoka hitoetra amin'izany ianao androany mivavaha eo am-pitoerana eo ka sy ho afanahy masina hoe manoloana an'izany teny zany mba ho tsapako atao anaty koa fa misy fanantenana velona atao anatiko raha Jesosy Kristy no omen'Andriamanitra anao fiainana mandrakizay omen'Andriamanitra anao lanitra vaovao tany vaovao ny Jerosalema vaovao omen'Andriamanitra anao ny anaranao voasoratra any an-danitra ao amin'ny boky ny fiainana ny eto tany ve tsy ho karakaraina ny momba anao eto tany ve tsy ho ahiny mihoatra n'izany ary efa nikarakaraina ko mahereza ianao matokia ianao Jesosy Kristy no vahaolana taovy ivo ny tokantranonao ivo ny fiainanao ivo ny fonao ambony indrindra amin'ny fiainanao fa tsy ho fanantenana pokatiny ianao
tsy ho diso fanantenana ianao fa fanantenana velona fanantenana tena ho avy zany ary ho hitany rehetra hoe tsy diso lalana ianao tsy diso lalana ianao fa marina tokoa ny ianao ary Jesosy tsy handiso fanantenana anao fa zay lazay ny tanterahana satria tsy zavatra tsy hainy ny mandainga. Haleloia, ho azy ny voninahitra, Andriamanitra mahatoky izy. Amen.